vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ambakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ambakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Alleluia. Amin'ny zivaliana lehibe indray lasina babalana eno amintsika amin'izao fotoana izao dia faly be indray tena komena aminao eto androany dia manana fiadanana tompo ho amintsika tsirairay avy izay tratrantso eto. Dia fiadanana tompony ho amintsika rehetrarehetra. Ifampahereto indray tsika androany ary matoky sy mino fa ahery ianao raha ifampahereto tsika amin'ity androany ity. Matoky sy mino fa tsy ho verimaina akory ny fotoananao izay laninao iarahanay aminao eto ary miarabanao manokana tongeto miaraka aminay misaotranao ihany koa ny fidy an'izao hiaraka amin'izao fandaharana izao amin'ity androany ity. Dia fiadanana tompony ho amintsika tsirairay avy. Raha androany no vao tongeto dia teteny aminao hoe tsy kisendrasendra koa ny atogavana eto fa tena misy raha ilany tompo anao ary efa voalahatra izao ka dia maharetatra amin'ny farany ho tahin'ny tompony ny tokantrano rehetra izay ampandroso an'izao fandaharana izao dia ho tahin'Andriamanitra amin'ny fomba tsy takatry ny saina amin'ny fomba manokana dia mirary soa antsika mianakavy tahin'ny tompo. Adin'iray sasany hoe raha antsika eto irariko hoe adin'iray sasany tena hoe ampiova ny fiainanao ampahery anao ary dia na dia atoky ny atorianao tsara androany aza ahita torimaso mamy ianao misy olona eto miaraka amintsika tsy mba mahita tory izy amin'ny alina dia mirary an'izany io zany hoe ao aoriana an'ity fandaharana ity zany io zany atory be amin'izay dia ny alina no atoriana ho tahin'ny tompony. Raha navavintsika kodalioniny araka tamintsika niditra voalohany teto androany antsika moa izay miditra voalohany dia mena tsodrano mahafinaritra ka misy tsodrano meko anao ty raha navavy kodalioni Isaia 2:15 sy 9 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Jehova efa nina tamin'ny taniny ankavanana, nianina tamin'ny taniny ankavanana dia tamin'ny sandrany mahery hoe tsy omeko ho an'ny fahavalonao intsony ny varinao ary ny ampafirenena tsy sotro ny ranom-boloboka izay efa nisasaranao fa izay mijinja azy no mihinana azy ka hideran'i Jehova ary izay mioty azy no hisotro azy ao amin'ny kianjako masina. Halleloia. Mety nisy fotoana ianao niasa ihany ianao fa tsy ianao akory nihinana ny karamanao, niary ihany ianao fa tsy nahita tsirony tamin'ireny kory ianao. Ny ten'Andriamanitra hoe tsy omeko ho an'ny fahavalo intsony ny varinao ary tsy omeko ny hampafirenena intsony ny ranom-bolobokao fa ianao mihitsy ny hisotro an'izany, ianao ny jinja dia ianao ny hisotro. Ranabavy kodaleoni anao zany mitsotra an'izany dia tahin'ny tompo kodaleoni nanarakaraka azy tao ranabavy Andoandria dia tahin'ny tompo Andoandria razana Sosilvia
Angelina Diamant, Aja Domona, Tonga Soa, Nambina, Tsiramboaramiel, Yama, Sonirina Fabiola, Erika Raka, tahiny Jesosy Tody Raonsoa, tahiny tompo I Lovlitina, Alléluia. Dia tahiny tompo ihany koa I Kadaka, Eliza Tsiala, Lovlitina, Berthe Sava, Tonga Soa, Rodine Marie, Nambinitso Makrina, Tonga Soa, Aziska Patitsi, Tozy Jesosy mandrakizay, Faliray Eritovo, I Rahalahalahy Asan'ny Apôstôly, dia makasitraka ny ranabavy Lina aloha Varina mahita ny commentaire eto fa vitan'ny J'adore tsirairay avy nareo izay miditra misy J'adore ny ranabavy Lina daholo. Andriamanitra kingeo mba hanisy J'adore ao aminao ranabavy Lina, misaotra ny ranabavy Lina tsika amin'izany inona ty izy ty fahasoavana be zany. Alléluia, misaotra ranabavy Lina. Dia Aja Domona, Felana Rakoto, Soameva, Tonga Soa daholo. I ranabavy Mihaja, Jesosy Mpandresy, Ralatojo, le valio ny tenin'ny Ralatojo izay nahita. Miarabantsika indroatra eo sisa pastera dia inona ary zavatra mitranga ny azay izay mahay eo. Merci Tojo. I Kodaleoni, Aja Domona, efa narabaiko teo daholo nareo. I Erika, Alléluia. Kodanela, Tahiny Tompo, Samina, Erika Anatra, Angelina Rodriguez moa zany ny tena anarany, Sandola, Tonga Soa daholo tsika menakavy. Tahiny Tompo, Alléluia. Faly be mahita anareo, marina tokoa ny tena Ralatojo fa androany dia rapitso dia amin'ny zoma tsika hanao an'ilay kilalao mahafinaritra be. Alléluia. Aseho keo indray le gâteau voagaga fa aloha tsy aseho intsony le gâteau fotony hoe gâteau kely reny koa dia aseho eto foana fa amin'ny zoma tsika izay mbola tsy mahay dia hanao kilalao tsika. Dia ny kilalao tsika kilalao mahafinaritra be, ohatry ny karazana ohatriny hoe question pour un champion kely zany fa isy fanontaniana anankidimy apetraka amintsika, fanontaniana am-baiboly ihany moa zany le izy. Dia izay mahavaly an'ireo dimy tsy misy diso ny anankitelo voalohany no mahazo cadeau. Alléluia. Dia amin'ny zoma alors rapitsonay vao aseho ny cadeau dia tadidina tsara fa raha androany dia aloha tsy aseho aloha. Alléluia. Tahiny Tompo ary tsika menakavy andolotsika ary milohan'ny zavatra rehetra andolotsika hivavaka tsika dia ametraka amin'ny fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra. Ka androany dia ranabavitsika Fontaine Lalanirina, ranabavy lalahy no hitondratsika anaty bavaka fanombohana. Ndao ampandrosotsika izy avy hatrany dia avy eo manohy ny fandarantsika. Tahiny Tompo ary ranabavy lalahy anao ny fitenenana. Andriketsika azafady. Andrikely azafady. Connexion le olana azafady. Jesosy pastera dia tany Jesosy tsika rehetra. Mbola hiaraka hivavakantsika. Ry Andriamanitra ry anay io, sotranao indray izahay fa nomenao izao fotoana izao indray ahafahanay hanao ny fandaharana ny vavaka fiombelana izao. Sotranao ihany koa tamin'ny tontolo andro iny.
dia mifona aminao izay tompo raha nisy zavatra tsy nifanaraka ny sitraponao na tamin'ny fiteninay na tamin'ny fihetsikay eny na tamin'ny fisainanay izany. Dia taio koa ireo namanay izay mbola eny an-dalana Jesosy fangano ny dian'izy ireo. Dia mangataka ny ranao masina tompo mba hampandeha tsara ny fitaovana izay ampiasanay tsirairay avy eto. Eny na ny connexion-nay Jesosy dia mpataio mba tsy ho tabatabaka. Dia taio koa Jesosy ireto mpanomponao izay hitory ny teninao sy hamelabelatra ny teninao masina sy hivavaka ao amin'ny firenenay. Dia raha nisy zavatra tsy voaton'ny vavanay kanefa mahasoanay Jesosy dia aokaneny fanainao masina amena izany. Dia amin'ny anaranao irery tompony anaovako an'izany vavaka izany. Sotra raha eo. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra nanambarotsika lalàna tao anatin'izay vavaka matsiro izay. Misaotra betsaka raha mpavolalahy dia Andriamanitra manakireo pasoavana ny amaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana tahiny tompo raha mpavolalahy mahereza hatrany hatrany. Mampamangy eo amin'ny rahalahy Remy ao. Alleluia. Andao ary tsika hienohira anankiray aloha tsika. Alleluia. Dia oriny antety tsika hitra amin'ny tenin'Andriamanitra ho hitandrana-bavitsika verte savany hitondrantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany. Tahiny tompo Eliana miaro ny aina Tinarakoto ary zaka mina. Alleluia. Tahiny tompo daholo hoe ozy izy mina tonga soka anao fa ndray zay mahita anao Marina Tiana rahalahy Alain asan'ny apôstôly tahiny tompo sika rehetrarehetra. Andao tsika hitra amin'ny tenin'Andriamanitra hitra amin'ny hira aloha tsika. Anatin'ny tety izany tsika dia mivonona tsara maka baiboly maka toerana tsara fa hitra amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Alleluia. Andao ary meno finaritra tsika rehetrarehetra tahiny tompo. Accarezza
Halleluia, isaoran'Andriamanitra izany hira zany a. Lehibe ny Andriamanitsika e, halleloia, lehibe ny Andriamanitsika. Iresaka momba an'izany tsika androany, halleloia, iresaka momba an'izany tsika androany a. Ny ranam-bavibery tamintsika ny toriteny a androany a, dia aoriana ny toriteniny moa dia tahaka ny mahazatra ihany a miverina eto a mamelapetratra ny ten'Andriamanitra. Ka dia menofinaritra ary tsika rehetrarehetra. Tahitompo mbavy Anitra Clarisy a, mbola sanarabaiko teo fambiazana fitahiana dia hitodina Onosoa efa narabaiko, ihany efa narabaiko tao amin'ny ankoatr'izay. Halleloia. Faly ray heritovy koa ny hitako teo a, tahitompo faly ray heritovy a mampionina koa mbola tsy narabaiko na dia efa niona tamiko niara sakafo hariva tamiko ary tahiny Jesosy raha afaka nanahy tahitompo Samiritansia dia tahitompo razana Sosily efa narabaiko teo. Tahiny Jesosy tsika menakavy andao ary a hitra amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika Rana-Baviberta tonga dia avy hatrany dia hanao ny fitenenana dia mahereza tahitompo. Halleluia. Tahiny Jesosy pastera menakavy, tahiny Jesosy antsika rehetra. Raisiko fahasoavanao ary havana malala ny zaranten'Andriamanitra androany amin'ny alalan'izao onjam-peo akiradio andramoka izahao. Ny tenin'Andriamanitra iarantsika ifampahery-androany ry havana malala dia hitantsika ao amin'ny Isaia. Isaia toko fahefatra ambinipolo resintsika mamaky amin'ny 7. Isaia toko fahefatra ambinipolo resintsika mamaky amin'ny 7. Vaky teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa araka ny voasoratra hoe, izay tsy mbola hitan'ny maso ary tsy mbola ren'ny sofina, na niditra tao ambony olona, na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Halleluia. Izao ten'Andriamanitra zao ry havana malala dia ten'Andriamanitra ho fampitsiahivana ary ny ten'Andriamanitra izay famelombelomana ary fahavelomam-panantenana ao anatintsika satria mitoky ny amin'ny zavatra izay mbola tsy hita isika. Ary efa hitan'ny masontsika
ary na dia mbola tsy hitany masontsika aza, ary na dia mbola tsy reniny sofintsika aza ry havana malala ny zavatra zay eo anoloantsika, na ny zavatra zay mifamezivezy eo anoloantsika, na izay ao anatin'ny saintsika, na izay ao anatin'ny fontsika, dia efa tokony ho reketintsika ao anatin'ny fontsika fa noho ny fananantsika ilay Andriamanitra no mahatonga izany rehetra izany. Raha manana ny fieritreretana amin'ny zavatra anankiray isika ry havana, ary raha manana ny zavatra izay ho ao am-pontsika na efa ho aloaka ny vavantsika na izay mbola tsy aloaka ny vavantsika aza, tadidio ry havana, tsy noho ny avy amintsika no mahatonga izany, fa noho ny avy amin'ilay Andriamanitra. Ary tsy tonga ho azy ny zavatra raha tsy ao anatin'ny fo na tsy ao anatin'ny saintsika, ary tsy noho ny fahaizantsika, tsy noho ny fahalalantsika, ary tsy noho ny halehibeazantsika aza no mahatonga izany rehetra izany, fa noho ny amin'ilay Andriamanitra tiantsika. Ary na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy, tsy mifidy ary tsy manavaka, ary teny velona ho antsika izay manantsofina milaza ny ten'Andriamanitra, fa izay tsy mbola hitany maso ary tsy mbola reniny sofina na miditra ao am-pony olona na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Halleluja! Fahasambarana ho antsika rehetrarehetra ry havana, ny amin'ny fanantenana, ny amin'ny zavatra izay mbola tsy hitantsika, ny amin'ny zavatra izay nieritreretintsika aza kanefa mbola tsy tonga eo anoloantsika, noho ny avy amin'ilay Jesosy Kristy, noho ny avy amin'ilay Andriamanitra velona no mahatonga izany rehetra izany. Ary tsy omen'Andriamanitra ny olona tsy tiany ry havako malala izay zavatra izay. Matetika antsika ry havana malala dia manana fieritreretana, ary na dia amin'ny alalan'ny fijerintsika aza, ny olona anankiray eo anoloantsika rehefa mijery izy ohatrany variana, dia tonga ao an-tsaintsika, ao anatin'ny eritreritrintsika, milaza ao anatin'ny fontsika hoe inona no ny zavatra mahavariana ity olona ity. Efa nohony amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra izany ry havako malala. Afa amin'ny alalan'ny fitiavan'Andriamanitra izany zavatra izay manoloana ny olona tahaka izany ry havana malala. Ary na dia mbola tsy heniny sofintsika aza ny zavatra zay hanjoatsika, na amin'ny lafiny tsara na amin'ny lafiny ratsy, maro amintsika efa nehoan'Andriamanitra mialoha fa misy zavatra hipoka ho aminao, ho amiko, noho ny amin'ny herin'Andriamanitra no mahatonga izany. Amen. Dia ny ten'Andriamanitra ry havana tsy tonga ho azy, ary hamarin'Andriamanitra eto milaza manao hoe fa araka ny voasoratra hoe, aleluia,
tena tsy olombelona ry havana no mandidy manome teny tahaka izao, satria efa teny fampanantenana omen'Andriamanitra ny olona izay tia azy, izao fampanantenana ny amin'ny zavatra izay mbola tsy hitantsika sy amin'ny zavatra izay mbola tsy henintsika na mbola tsy tao ambonitsika, kanefa ho any izay tia an'Andriamanitra no homena izany rehetra izany. Tiantsika Jehovah Andriamanitra ry havana ary tsy manavaka. Raha mbola mamaky any amin'ny Korintianina voalohany 2:7 isika ry havana, dia mbola mamerina izao tenin'Andriamanitra izao, mbola milaza fa araka ny voasoritra hoe izay tsy mbola hitan'ny maso ary tsy mbola renin'ny sofina na niditra tao am-pony olona na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Amen. Teteny aminao ary havana ary mampahery anao manomboka androany. Raiso amin'ny alalan'ny finoana, amin'ny alalan'ny fitiavantsika an'Andriamanitra, ny fisehoan'ny zavatra eo anoloanao, na izay efa hitan'ny masonao, na izay mbola tsy henin'ny sofinao, ary na dia mbola tsy ao anatin'ny fonao. Atao votsapanao fa nohony amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra no hanehoany, ho tanteraka ary hasehon'Andriamanitra miharihary ny voninahiny, satria tiany ho fantatrao ny herin'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra ho fantatsika ny fahasoavana, ny fitiavana nindrafony no ahafahan'Andriamanitra maneho izao teny fampanantenana tonga amintsika izao. Tiantsika Jesosy ry havana minoa ary mankatoa hatrany, na dia efa hitantsika, na dia mbola tsy fantatsika azy velively, na dia mbola tsy ao anatin'ny fontsika, dia ataovo amin'ny alalan'ny fisaorana ho an'Andriamanitra izany, satria noho ny avy amin'ny alalan'ny Andriamanitra no anehoany izany zavatra manoloana eo amin'ny fiainantsika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, ho antsika kosa ny fiadanana. Alleluia. Amen. Alleluia. Sotra betsaka mankasitraka andranam-baviberika sika tao anatin'izay ten'Andriamanitra izay nentin'izay, dia Andriamanitra manakam-pahasoavana ny maro fitianao na vaviberika. Mino fa nampahery antsika izany toriteny izany. Alleluia. Isaorana izy ary dia Andriamanitra ny maro fitia azy, dia mitomboza dia mitombo fahasoavana rana vaviberika. Mahafinaritra be ilay toriteny. Alleluia. Avakitsika ilay toriteny sotranareo koa mankasitraka azy fa mampahery antrareo foana ny fankasitrahana ataonareo. Isaia 9:7 ilay ten'Andriamanitra hoe fa hatrizay dia tsy mbola renin'ny olona na noen'ony na hitan'ny masony izay Andriamanitra miasa ho an'ny miandry azy afa-tsy ianao. Korintianina voalohany. Io ihany le izy fa somary mivake fotsiny fomba fiteniny. Korintianina voalohany 2:7. Fa araka ny voasoratra hoe izay tsy mbola hitan'ny maso ary tsy mbola renin'ny sofina na niditra tao am-pon'ny olona na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Zany eto zany tsika dia ahita zavatra mbola tsisy nahita. Ny zavatra ataon'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy ry havana dia zavatra tsy mbola fahita daholo. Lehibe Jehovah. Ary mamaky an'ity teny ity tsika dia tena tsapatsika, zany hoe tena lehibe Andriamanitra. Eritreretinao isaky ny olona anankiray eto zany tsika dia mahita ohatry karazana ohatry ny hoe
fahagagana, famonjena, fanasitranana, fitahiana, fombana sur mesure, zany hoe tena ho an'iny olona iny. Raha hoe zany misy olona 10 voan'ny pa zao dia samy manana ny fomba nasitranan'Andriamanitra azy. Le anankiray ohatra zao andeha ataontsika hoe voantazo sanatria ranabavy Elizatsiala, Erika Anatra, razana Sylvie, ranabavy Linao, sanatria hoa zany ohatra fotsiny alaitsika. Dia ny anasitranan'Andriamanitra ny ranabavy Lina mbola tsy hitany mason'ny Elizatsiala sy Erika Anatra sy Sylvie, mbola tsy hitany Lina akorykoa ary. Nefa koa raha andeha hitantara i ranabavy Lina hoe zao no anasitranan'Andriamanitra dia tsy maintsy hiteny Elizatsiala hoe zany ianao ny anà nefa ohatr' zao. Tenen'ny Elizatsiala koa zany ahoana re koa le voatenin'Andriamanitra araka ny voasoratra, tsy mbola hitany maso, tsy mbola reniny sofina, na hiditra tao am-pon'ny olona, na inona nefa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia. Zany hoe samy manana ny zavatra hidina. Zany mahatonga ny tenin'Andriamanitra miteny hoe hira firam-baovao alleloia. Zany hoe ny hiranao, ny salamonao mbola tsy hitan'ny olona fa ianao ny anoratra azy, satria le olona tsy nahita azy fa ianao ny hita azy. Nefa samy zanak'Andriamanitra eo ihany, fa Andriamanitra dia manomana, manamboatra Andriamanitra. Zany hoe ao an-danitra ao ravana tsara fantatritsika, ao an-danitra ao efa misy kitapo be dia be tsy voaisa, misy fahasoavana, misy valimbavaka, misy fahagagana, misy fitahiana, tsy voaisa. Dia rehefa misy olona mila an'ireo dia midina fotsiny ireo, dia sur mesure, spécial ho an'iny olona iny ihany, dia ho an'iny olona iny ihany. Ao amin'ny baiboly ao na dia samy fahavalo aza, tsy mitovy ny fomandrikanan'Andriamanitra ny fahavalo. Ary zany mahatonga antsika tokony ho tian'Andriamanitra, satria ilay zavatra hoe dia nomanina ho an'izy, tsy hoe ho an'izay tian'Andriamanitra. Dia aloha hitsiko kely, tsy hoe Andriamanitra nomananao ho an'izay tiany, satria tsara fantatsika fa tsika rehetrarehetra hoe tian'Andriamanitra daholo. Na reny olona satanika ireny ary amin'izao mbola tian'Andriamanitra ary mbola mitady herika Andriamanitra amonjena an'ireny. Na reny olona mamy lavany amin'ny bara amin'izao tsika miteny izao aza, tsara fantarao fa mbola tian'Andriamanitra ireny. Ka tsy izay tian'Andriamanitra fa izay tia Andriamanitra. Zany manomana vakio tsara ilay tenin'Andriamanitra, efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Zany io zany dia anjaran'ny olona no mandrombaka an'ilay izy, dia ny ahafahana mandrombaka an'io tiavin'Andriamanitra. Za sur mesure, tena hoe tena mendrika anao, tena ohatranao, tena ho atonina ho anao. Ataonao rehefa misy fotoana amin'ny asanay taloha dia tsy mba mandeha manam-potoana hividanana akanjo any amin'ny mpivarotra zany zay. Fa ny anay dia misy mpivarotra akanjo tonga ao am-piasana. Dia ao am-piasana zay no mividy akanjo, tonga izy miaraka amin'ny tomobila feno entana, feno akanjo. Dia ao daholo izay mpiasa rehetrarehetra no mividy ny akanjo. Dia za rehefa mikomandy lobaka dia sur mesure ny soroko tamin'izany mbola kely, fa tsy mbola ohatr' izao, mbola kely vatana sady mbola kely taona. Dia ny azy soroko mantsy somary vera za olona plomano taloha. Dia ny soroko ny 40 fa nitendako tamin'izany 38, satria tsy tiako le lobaka malaladalaka ireny mantsy fa le tena dia ny azo hafa mihitsy ny lobako tamin'izany. Zao efa tsy zany intsony. Vatana 40 fa nitenda 38. Zay zany zao ho anahy manokana izay. Fa ny olona 40 dia 40 daholo na soroka na zay le teneniko anay izy natokana ho an'ny olona anankiray. Ary zao ny zava-mahafinaritra, mbola tsy hitan'ny maso, mbola tsy reniny sofina, na niditra tao am-pon'ny olona, na inona nefa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Andriamanitra tsy mitsahatra mamboatra, isaky ny amboatra Andriamanitra, angataka vavaka zao no toy Andriamanitra, zavatra mbola tsy hitany mihitsy ireny no ataoko. Halleloia. Tsy haiko impiry zao anao no tsy nalofa hatrany, hoe mitaitaina, tsy hoe tsy nalofa, mitaitaina hoe ahoana re fomba andoavako hofantrano amin'ity fa tena sahirana tsy mitovy foana. Indraindray ianao sendra nifankahita tamina
taontaonao fahany be na vita nahazo marché tsara be tonga izy taotao inona ny tsy mety aminareo alao ataoko toy ilay hofatrano mbola tsy hitany maso zany a fahagagany zany a voalohany ifatrano amin'ny ray afaka roa volana telo volana mbola mitaitena renao amin'ny ifatrano tsy dada totsony no avy eo da toy indre mandeha mipoka ihany efa hitany masonao koa iny de efa reniny sofinao fa misy zavatra hafa indray amboarin'Andriamanitra tsika miteno io zao tsika mivavaketo io zao a ao ambony ao misy Andriamanitra mamboatra zavatra tsy mbola hitany masonao ataony aminao mbola tsy hitany olona koa ataony aminao isaky ny valim-bavaka de valim-bavaka spesiala ho an'ny olona anankiray de ho an'iny olona iny. Halleloia. Raha samy nisy olona zao boka ny troso ohatranay samy manana ny anafahany anazy Andriamanitra. Nisy olona zao niaraka boka ny trosa taminay tamin'izany nentina mbavaka zay lozy telo volana vao nanomboka anazy valim-bavaka fa nezany olona zany ray volana to de nahazo marché amina miliary izy tamin'izany. Entrepreneur zay olona zay de nanana trosa amina miliary nene mbola tsy feny miliara tamin'izany fa ny zavatra nafinaritra miara mivavaka miara manao fivadikanina miara mivavaka tamin'izany ray volana ny azy tonga de nahazo marché manao tetezana ngamba tamin'izay to de amina miliara afaka ny trosa nene mbola tsy apaka nene mbola telo volana tateriny vao nanomboka nisy ny sokatra ary tsy indray mipoaka ohatry ny azy fa ny tanjona samy hafa trosa ihany fa ny azo iny efa hitany maso nisy marché mipoaka nene mbola tsy hitany maso ndray zany hoe olona tonga de mamotsitra fotsiny zany olona tonga de tena mahita fitifo zany misy tonga de zavatra olona tonga de manaiky amotsy kelikely. Halleloia. Rehefa kitsika salamo fahaenina amby enimpolo iverina amin'io mbola tsy hitany maso ihany tsika. Salamo fahaenina amby enimpolo mahafinaritra be aty tenin'Andriamanitra nitoriana androany satria manan-karena be ty tenin'Andriamanitra ity. Salamo fahaenina amby enimpolo andininy fahatelo hatramin'ny fahadimy hoy tenin'Andriamanitra. Anaovaka itsika salamo fahaenina amby enimpolo mihitsy andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy. Mety toizaka hatramin'ny fahafito mihitsy ary io. Ny solamandry amin'ny salamo fahaenina amby enimpolo de fiatsony azo rehetra hoe saotra an'Andriamanitra noho ny natao tamin'ny mpanompony. Halleloia. Andininy voalohany anaran'i Jesosy mioby ho an'Andriamanitra ny tany rehetra makarazany voninahitra ny anarany meo voninahitra izy ho fiderana azy nazao amin'Andriamanitra hoe endre mahatahotra ny asanao ny fahalebiazan'ny herinao ny koizan'ny fahavalonao anao ny tany rehetra iakohaka eo anatrehanao ka ilazanao hoe eny akalaza ny anaranao izy. Avidy ireo ny asan'Andriamanitra mahatahotra ny zavatra ataony amin'ny zanak'olombelona efa napody ny ranomasina ho tany maina izy na de tongotra nihita teo ny ranony olona nihitany io ny olona taony ny falitsika tamin'Andriamanitra. Halleloia. Fahalebiazan'Andriamanitra ny ranomasina mena ny sokatra indroa nisy rano ny sokatra tao Baiboly samy nahagaga daholo. Ny sokatra ny ranomasina mena nijanona ny olon'ny Jordana samy afaka namaky rano ny olona mbola tsy reniny maso mbola tsy hitany maso ary mbola tsy reniny sofiny zany hoe ranomasina lalina be mihitsy lasa mandeha tany maina tonga de tany maina ohatrindre tsisy na rano ray sotro kely ary lalana io. Izany mbola nahitany zany tsisy nahitany zany tao amin'ny Baiboly fa nosoratany zany fa ny zanak'Israely tamin'izany andro zany nahitany zany mbola tsy reniny sofina mbola tsy hitany maso fa hita natokana ho an'izy ho an'ny zanak'Israely ary io tany maina nandehanana io natokana ho azy tsy natokana ho an'ny olo-kafa satria nisy olo-kafa nandeha tao aoriana nisy olo-kafa nandeha tao aoriana Exodus ke zany teny zany rehefa gitsika ihany le teny. Halleloia. Exodus toko efatra ambin'ny folo Exodus toko efatra ambin'ny folo andininy andininy varaiky amby roapolo de naindrisy Mosesy teo ambony ranomasina tanàna ary rivotra mely avy any Atsirana nampisavan'ny Jehovah ny ranomasina mandrisy ny ala iny ka nataony tany maina ny ranomasina ary de voasaraka ny rano de nandeha teo avoan'ny ranomasina nandiha tany maina ny zanak'Israely ary ny rano de tonga fefo azy teo amin'ny ankavanana sy teo amin'ny ankaviany. Voalohany indrindra
tsy andriamanitra kory ny nidina teo, tsy andriamanitra kory ny nidina teo, fa ny rano fotsiny ny rivotra ny Jehovatsika ao mahagaga, ny rivotra tonga dia manompo anazy dana tsofo mafy be ny ranomasina, eny andriamanitra ozany rivotra. Alleloia. Nanefa ny tany ny rivotra mahery avy any antsinanana, manaiky an Jehova na dia ny rivotra avy any antsinanana ary. Hoy ny ten'Andriamanitra 5:20 dia nanenjika azy ny Egiptiana ka nihiditra naraka azy teo avoan'ny ranomasina, dia ny soavaly ny farao rehetra sy ny kalesy ny anam-pitaingin-tsoavaly. Mialatsiny aminao ary Egiptiana, fa ianao koa dia ahitany tsy fahita androany. Io samy mahita ny tsy hitany masony, tsy mbola reny ny sofiny. Ny zanak'Israely nandeha teo amin'ny ny alelan'ny ranomasina nandeha tany maina, mbola tsy hitany izany, tsisy nahitany izany. Fa ny Egiptiana kosa 720 ary tamin'ny fiabenana maray dia nijery ny tompony Egiptiana atao amin'ny andry afo sy ny rahona Jehova ka nampifanaritaka ny tompony Egiptiana, dia nanala ny kodiarana ny kalesy izy dia nampasarotra ny mandehanana. Ary ny Egiptiana ndao andositra ny taman'ny Israelitsika fa Jehova ny miady ho an'ny Egiptiana ho an'ireo. Ninona ny efaran'le tany maina? Lasa fotaka mandrevo, nanomboka nisy fuity le ranomasina. Lehibe Jehova ry havana, mbola tsy hitany zareo izany. Ka aza manandrana, tsika izany tsy afaka hanandrana mihitsy hoe inona nasotrana anao? Io samy manana io. Izay ny mazava-dehibe ny hinoana an'Andriamanitra. Ianao aza miteny hoe raha ny resaka fivavahana, aza mba manontany olo izany inona nasitranana an'Andriamanitra dia andeha ho ataoko iny. Mivavaha, ny itovizantsika izao mivavaha, tiavo Andriamanitra, dia izy ny amboatra. Izy ny amboatra. Io samy manana. Samy manana, tena samy manana. Misy finoana ananan'ny olona hafa, iny ny asany, iny ny tolotsaina an'Andriamanitra, tsy voatery iny ny ataon'ilay olona anankiray. Fa mila mihaino an'Andriamanitra, dia mila mitia an'Andriamanitra. Efa tantarako anareo teto, misy an'ilay pastera namanay, ho azy efa nare dia aza mba miteny, aza tantarana ilay izy fa mba tsy manjary tsisy tsirona ny olona izay mbola tsy nare. Izaho nefa ilay tantarana tantarako tany anaty toro-teny amin'izay ilay pastera namanay tsy nanam-bola dia nisakafo tany amin'ny restaurant. Aza mitantara fa miteny fotsiny hoe za, fa tsy tantaranareo farany. Dia izy mbola tsy nare, ao tantarako raha mbola betsaka ny tsy nare hoe nisy pastera izay tsy nanam-bola izy dia nisakafo tany amin'ny restaurant. Inona ny efa rany? Gadra 4 taona izy satria tratran'ny olona tsy nandoha vola. Erika ao nefa nare, miandro olona mbola tsy nare izany tsika. Iaho, Marisao efa nare. Raha betsaka ny nare rehefa mbola tsisy tsy nare intsony. Raha zany Josivy mbola tsy nare, Lina mbola tsy nare, le zany ena zany mbola efa nare, Berta efa nare, Ajadolona mbola tsy nare. Raha tafakatra 5 mbola tsy nare eo dia tonga dia tononiko izay tantara izay. 3 izay tsy nare. Alleloia. Itojo mbola tandre. Iangy Andrena Soa mbola tsy nare, Eliza Tsiala mbola tsy nare. Tantaraiko ary le tantara. Dia aza tantaraina ho any amin'ny farany. Fampianako mbola tsy nalala. Ty zao misy zahatra re tantaraiko anareo. Tao Analavory any Madagasikara ny soa ty tantara ty. Mbola any izay paster izay. Anto andriko mbola tsy nare. Dia nanao asin'Andriamanitra tamin'ny faritra andrefana iny izy. Hitanareo moa fa ny pastera matetika dia tena manao asin'Andriamanitra ny ambanivohitra dia somary kelikely ny vatsy, somary sahirakirana rahabola. Dia laza pastera nandeha nanao asan'Andriamanitra. Ka tsy fantatro nareo na efa misy fotoana tratran'ireny za efa tratran'izany. Tampotampoka io noana be tampoka tonga dia ohatran'ny noana be tampoka mangovongovotra mihitsy fa maraina ianao tsy naninona. Tsy haiko nareo efa tratran'ireny. Fa za misy fotoana efa tratran'izany hoe tsy haiko hoe inona ny dikan'izay. Mandeha eny tampotampoka be ao anatin'ny 10 minitra 15 minitra ianao noana be dia mangovongovotra malemilemy mitady zavatra hohanina mihitsy. Ka mety tratran'izay pastera. Vola nefa tsisy. Vola nefa tsisy. Ary rehefa tsy nisy ny vola, fremody any Aman-Tananarivo sisa misy. Zao ny tenin'ny pastera. Za Andriamanitra, asanao ny ataoko aty, reraka. Fa izao Jehova, za hisakafo.
ajadomoana efa tratran'izay tonga dia lasa izy eo analavory misy restaurant zay eo amin'ny kiondany hoe restaurant ngezabe zay tonga dia ritra tsy ampisalasala ny pastera tsy dia mipetraka izy dia nijerena ny karta dia ny commande izy asiana entene kely asiana composé dia asiana légume kely dia jus dia asiana vary amin'izay dia asiana laoka alleloia fanao ny pastera any aminazy tsisy na ny ariary vola frais mody fa izy tena nona tena nona izy tena tena tamin'andro za Andriamanitra nona asanao ny ataoko aty Jehova za isakafo izay lalany any lalanozy izy pastera dia hoaniny ny entrée hoaniny ny composé napetrany sotsony ny jus de fraise ninambary izy ary nohaniny miadana mihitsy satria eo ko zany pastera manoka misy dia ahoana moa zany tokoa ny efa rahako eto hoaniko ihany ty ampina demi plat ampina laoka inana ihany vita ny sakafo rehetrarehetra any pastera tsisy ny vola averika ihany fa dia zao fotsiny azy Andriamanitra asanao ny ataoko aty tsy ho faty ny hamanana aty Jehova izy tena avy noasan'Andriamanitra avy ny toriteny tonga fotoana nalaniany sakafo dia mandeha makeny amin'ny kesy amin'izay izy mandeha miadana dia miadana hoe ahoana ny efa rahako eto fa mbola veriny ihany za Jehova asanao ny nataoko taty ny asa ho anao afanoana tonga teo amin'ny kesy amin'izay andony addition pastera nao ny histoire amin'izay nahafinaritra zay tsara ny sakafo ka tsara ny sakafonareo mahay mahandro zareo sady tsy maintsy mampiresaresaka ihany hoe inona ny efa rahan'ity tantara dia ohatriny ny histoire dia nijereny amin'izay ny addition io ay zao ny tenine io Jehova io ny addition io za tsy manam-bola ka mangarongaro posy mody mandany fotoana fa tao anatin'izay ozy nareo nisy olona tonga fianakaviana niditra atao amin'ilay restaurant foana nahita azy pastera marina inona vaovao pastera dia fa izy moa nareo zay ozy izy olona mpian'ny toriteninao eo amin'ny radio izy mpiteny amin'ny radio amin'ny itasy itasy moa zany itasy azy izy mian'ny toritenao tonga dia izy matika izy efa client amin'ilay restaurant le fianakaviana inona avy nao ny pastera teo zay mandony addition ny pastera ndana fa ataonay aleloha asan'Andriamanitra daolo zany toana nampanopin'Andriamanitra mandehana pastera ampy jus ary izy pastera ampy jus glacé kely fa tena lavitra ny lalana tsy dia nalohan'ilay olona ny addition voako pastera tonga dia nanakana taxi brosy nody latsadranomasy ny ambony taxi brosy ny Jehova raha tsy nisy ny olona iny navoaka n'olona gazety teto za zao tena mino mety mbola tsy nahay ka ohatr' zany nareo za no mbola tsy nahay ka ohatr' zany fa zay ny henoko voalohany sady farany izay zao dia natokana ho amin'ny pastera mbola tsy reniny sofina mbola tsy hitany maso ho amin'ny pastera rery zay za mbola tsy nare ary tsy mampirisika pastera raha maheno aty teniteny zana manao ohatr' zany avoaka n'olona Facebook any anaranao ny sarinao ity zany dia milaza ho pastera nefa tompisy loko izy ny olona sakafo nohaniny tsy nalohany vola partageo azafady info comme saiky partageo voaka n'olona sara tsy namangin'Andriamanitra anao tsy nataon'Andriamanitra nitrango eo aminao aza manandrakandrana zavatra ho amin'ny pastera rery zay fa tsy ho anaty tsy ho anao so dia iny kotsika zay zany fa dia hiditra resoa fa dia fa hainao Jehova tadidinao le amin'ny pastera zao zay alleloia so manandrakandrana mantsy tsika hoe nisy an'izay
fa samy afo zany. Fa ompiny ao tena misy zavatra amboarin'Andriamanitra, tena amboarin'Andriamanitra ry avako malalako. Tena tiako mihitsy marianao amin'ny baibolinao iny Korinthianina 2, azafady Korinthianina 1, toko 2:5. Fa araka voasoratra hoe izay mbola tsy hitan'ny maso ary tsy mbola renin'ny sofina nanitra tao am-pon'ny olona na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Ka pastera kosa tia an'Andriamanitra dia Jehovah namboatra tao ambony tao. Ity misy zavatra mahagaga. Misy an'le itompoko lahy pastera Renard Banquet, efa lotomandro moa izy, le Allemand iny. Izy mijoro vavolombelona izy. Fa izy ony amin'izy voanao nisy asa ao ataony, nisy évangélisation zay, nisy séminaire ino zany asan'Andriamanitra, famorim-bahoaka na mangin'Andriamanitra azy io atao. Fa tena teneniko anareo tany Afrika izy, dia liran'Andriamanitra izy hoe nahazo antso izy hoe dia manaovinao réservation an'ity stade ity fa amorintsika amorina olona io. Dia efa tena hoanary ny anaovana azy zany. Voalohany indrindra tsy manam-bola izy anofanan'le stady. Faharoa, iza ny olona tamin'izay mbola tsisy nafantatra tany Afrika. Izy matsy ny tena manavanana azy iny, ny tena nafantarana ny mpanompon'Andriamanitra iny, dia izy tena tia mitory any Afrika fa tany Madagasikara izy. Dia izy tena tia mitory amin'ny tena mahomby be zany izy amin'ny tany afrikana. Fa tena tonga izy dia nanao annonce tamin'ny radio, tonga dia nifandrian'le stady. Fa teneniko anareo fa tena mialohan'ny eninandro, mialohan'ilay asa fitoriana lehibe izy efa mipety tonga teo amin'ilay tanàna. Fa tena lasa ihany ny fotoana, nanofa hôtel izy. Fa tena mbola tsy hita ihany hoe iza ny vola anaovana an'ilay anofanan'io stady io, iza ny olona hamelonana io. Fa teneniko anareo fa io rangahy io tena nitendry, mivavaka hono izy, sady efa tena mivavaka izy natahotra. Zao ny teneniny tamin'Andriamanitra efa mivavaka izy, zao Andriamanitra tena aiza ny volanaovana io. Raha tsy ataonao mahita volanaovana io dia ho hafa baraka, dia ho asiako soratra zany eto varavarankety hoe Andriamanitra mpandaingana Andriamanitra. Tena Andriamanitra mpandaingana, Andriamanitra maniraka ao aty. Fa teneniko anareo ravana ray andro mialohan'ny tokony hipehinan'ny vahovana stady io misy ramatoabe ny antso anazy. Io ramatoabe io na rehefa tonga eo Afrika, tonga eo amin'ilay tanàna io pastero. Dia io ramatoabe io efa hatramin'ny elabe nanangona vola. Ohatra hoe tsy afaka makaikongona dia nangona fanatitra. Nangoniny tao izy nareo vola. Dia efa niandry hoe iza no pastera na olona mpitantana an'ireny tompona zaza mahanitra ireny na pastera mpitory teny omeko an'ity. Hitan'ilay ramatoa tamin'ny gazety zay ho avy eo amin'ilay tanàna izy, natson'ilay ramatoa, allo pastera, vianao aty. Dia izy zany efa kivy amin'ny inona indray ahoana. Mena ilay vata feno vola, ty tompoko, efa ela nanangonako an'ity, omeko anao ty, mahireza amin'ny asan'Andriamanitra. Fa teneniko anareo fa tena nitomany aho izy pastera. Na nenina izy ny tena hoe alaiko baraka ianao Andriamanitra. Izy zany ao anatin'ilay fitetanan'Andriamanitra manomana. Ho tena matra hoe Andriamanitra mamboatra zavatra mbola tsy henon'ny sofina, tsy hitan'ny maso, mbola tsy niditra tao am-po, mbola tsy reniza niza ho an'ny olona anankiray izay tia azy. Teneniko fa na ny namelona an'izany stady zany ary tadidiko mihitsy ny fomba tantaran'izay pastera izay an'ny izy efa nanao an'ilay tonga ho ny andro voalohany, ka andro 7 andro zany no hoe anaovana ny asa fitorio. Ny andro voalohany jereno ny olona tonga teo amin'ilay stady nisainy olona 100. Nisy aiko avy aty amin'ny ankavio izy 100. Mbola niara-neninainy aloha hoe Andriamanitra hoe dia ano olona 100 ato anaty stady. Nisy aiko avy any ariana andreo izy tsy niova ihany izy fa 100. Memeny olona tamin'izay. Ny 2e jour niakatra 200. Any amin'ny 3e jour tonga dia nifanitsakiritra dia feno ny stady maro tonga any amin'ny 7. Any amin'ny 7 andro tonga dia efa manipy beky daholo ny olona.
tena tonga dia manatitra sary eo eny ambony altara ijona vavolombelona hoe inona le zavatra antrany hoe zahay dia sikana alleloia ry havana malala teteny aminao androany teteny amintsika rehetrarehetra androany fa io Andriamanitra io ry havana dia Andriamanitra tena manao zavatra mahagaga izay tsy takatry ny saina ary teteny aminao androany alleloia fa raha tian'Andriamanitra ianao izay ihany ny zavatra ilaina dia hanao zavatra Andriamanitra. Misy ramatoa izay ranabavintsika anisan'ny olona nitarika ny vadiny vavaka ohatran'izao hitanareo izao izany hoe zokiny ara-panahy tena iny zavakagana ny ravakana tamin'ny agence hoany nanaiky ny dossiernay conscience ny hoe mbola tsy tokotany fahagagana pitsona alleluia une semaine après nahita cause alleluia mahafinaritra be maina nareo mijoro vavolombelona io anabavy anay io nitarika ny vavaka io dia zao tao anaty fahantrana lalina dia misotro toka dia mamolava dia matsaka ranon'olona manasa lamban'olona dia vao mahazo vola dia misotro toka salany tamin'izany mbola kely dia izay foana ny fiainana dia misy olona mandondona ao an-trano izy mipetaka amina ranorotsy petakely reny dia misy mandondona ao an-trano izy zany mba izara tenin'Andriamanitra le tokoa za tsy mila an'izany ozany izy za tsy mila an'izany Andriamanitra zany tsisy zany tana mandeha sady izy mamo amin'io dia lasa le olona mandeha afaka andro vitsivitsy le veriny le olona dio izy zany izy mamo mba izara tenin'Andriamanitra fa tianao Jesosy tsisy an'izany tsy mila an'izany tana mandeha tsisy zany Andriamanitra zany lasa le olona nandeha tsy miverina tsony fandray andro tsy nanana sakafo zareo ny ray andro ary ny tena mahavariana ny sakafo tsy hitany fa toka hitany toka izy misy manome dia mamo fa sakafo tsisy ny zanany koa mitomany fotsiny eo noana tena tsy hitany izay ho atao anaty fahamamona ny vavaka izy vavaka Andriamanitra raha tena misy ianao tady mamo tara tena nisy zany ranabavy ny tondram-bavaka anay taloha nampiovanay mivady nampiova fo anay mivady ohatr'izao zany tantaraiko anao zany mbola velona izy Andriamanitra tadidiny tampoka le olona le mandondona tao an-trano raha tena misy ianao tao mahita sakafo ary zay menakavy sady teo dia le bebeloha raha tena misy ianao mety mahita ny toriteny ity zao izy raha pitsy satria izy matetika mijery toritentsika raha tena misy ianao tao mahita sakafo ary zay menakavy teo izy natory toromano misavasava ny tokana andeha hivoaka hitady vola hoe inona ny atao an'ireto zaza noana na amovaravarana vao nisokatra ny varavarana eo amin'ny tokona ambaravarana eo misy valopy mihidy tsara valopy madio tsara misy vola ao anatiny misy vola valopy misy vola mety ozy nareo hita tantara tamin'ny boky zany zay tsy mitantara raha ny boky fa olona fantatra hy daholo zany tantarainay anareo zany hitan'ny masonay zany tonga dia nisy iny dia sia valopy toa dia misy vola tao anaty lasa izy no mividy sakafo zay aloha nataony voalohany nataony faharoa fantatrareo nitedavy ny eran'ny tanàna amin'izay hoe iza le olona mpandondona mitoriteny ato nanontany olona aiza le olona misy olona mpitoriteny zay hoe ariry zareo ny azakazaka mitady an'ireny olona ireny ozy mantsy an'ilay olona azafady tompoko mandondona ao an-trano tareo an-trano zay tsy ampidiriko fa raha mety aminareo miditra anaty trano hafahafa
andao mba hiditra midirana trano ampianaro anazy any Jesosy zany fa tena misy ny Andriamanitra torianareo nosy izy tena misy Andriamanitra nanomboka teo nangetaita nivavaka afaka tamin'ny taoka nivavaka lasa mpanompon'Andriamanitra ny fanena taminay tao anatina famoiza-po saika mony tena tamin'izany tao anatin'ny problema na elon'ny feoan'izany tamin'ny radio riavana mety efa tsisy hevitra tsony angamba ny fiainanao raha nieritreritrao fa za miteny anao mbola misy hevitra ny aminao zay vehivavy zay no natsoko rehefa tao anatin'ny famoiza-po saika mony tena io no nitaizana ara-panahy io no nitondra mbavaka anay halleloia manoroka mamy azy zay raha mehana eto izy androany tsy mbola hitan'ny masony olona zany e mantany raha misy Andriamanitra dia misy sakafo sy tonga dia misy tsy nisy halleloia ozy izy le ao am-baibola misy fahavalo foana ny zanak'Israely fa jerinareo fomba amoahan'Andriamanitra an'ireo misy fotoana tonga dia latsahan'ny afo fotsiny fahavalo misy fotoana tonga dia rehefa amin'ny fahavalo ihany no mifanaritaka ianao ny amin'ny Josoa ohatra Josoa toko fa folo andiny faharoa Josoa toko fa ohatra hoe Josoa toko fa ohatra hoe Josoa toko fa folo ohatra andininy fa folo ihany koa ary Jehova nampifanaritaka reo teo alohan'Israely ary namely reo tany Gibeona ka izy ka nahafaty maro be sady nanenjika azy tamin'ny fiakarana namakany Betiorina namely hatrany Azera ny fahavalo ihany no mifanaritaka halleloia misy fotoana any amin'ny Samuela voalohany ohatra Samuela voalohany toko fa fito andininy fa folo ihany koa misy fotoana ary raha mbola fanatitrodorana Samuela dia nanatona amin'ny Filistina iady amin'ny Israely eritreretinareo Samuela zany mbola manao fanompoam-pivavahana ny Filistina tonga andeha hiady ny fitombavaka Samuela nytoy ny fanantenana fanatitra Samuela nytoy tsy voahelingelina fa Jehova kosa nampikotrokorana mafy tamin'ny Filistina niaraka tamin'izany andro zany nampifanaritaka azy eritreretinareo hoe le fahavalo zany tamy andeha hamono mikotroka ny orana tonga dia misy orambe tsy pakahitana dia fahavalo izy samy izy ihany no mifamono izy samy izy ihany no mifamono tantaranyke zany le avany ao amin'ny Baiboly zany misy zavatra fandresena fa tsy mitovy daholo ny fomba nandresena taminy ary feno fahagagana tsy mbola hita aizanao mahita zany hoe mandany Jeriko Josoa toko fa enina dia nanakora ny olona dia nitsofina ny anjomara ina zatratra nrodana amin'ny manda nefa io manda io tsy hoe mura 11 hoe manda dia tsy mura 22 zany fa mura 11 na hoe le ataon'ny ankizy vita amin'ny fasika eny amin'ny anina reny hoe fa ny mandany Jeriko mbola angezana ho muraille de Chine amin'izao tsika miteny zao fa anjomara efa nomanin'Andriamanitra zavatra tsy mbola fahita anjomara manjeramanta inona zao zavatra mba angentsika mba sady anao kilalao kely mba mitenenina angenareo hoe zay tadidinareo tsy aza mitady zavatra lavitra zavatra mba tadidinareo amin'ny Baiboly ao hoe fahagagana tsy nisy tao vao nahita izay vao nahita an'izay nareo ohatra zany zavatra teneniko anareo zany ranomasinamena misokatra nandeha may mandany Jeriko misy fotoana Gideona miady amin'ny Midianina inona ozy zareo ny fediny vilany tany sy anjomara tsofina ny vilany tany dia kapohana ny anjomara dia maninona ny olona tsara misy an'izany mba mitenenareo rano lasa rà zany zao rano tonga divay soatranareo tsy nisy zany mbola tsy hitany maso zany mbola tsy reniny sofiny zany ary tao fafana le any rano lasa rà teo
misy na ohatra hoe rano lasa raha dia tsy hitako tsony azona tsipony Elisa lasa lela-pamaky vy lasa mitsingevana misaotra ny tojo rano niovadivay afo ny latsaka avy any an-danitra. Halleloia, rano niovadivay daholo ny ianareo, zavatra mbola tsy nisy zany ary tena tianareo mihitsy ilay rano niovadivay a. Boka efatra, boka efata, boka efata mikisakisaka mandeha makeny amin'ny tobony ino moa le fanjakana fahatonga dia tena everiny zareo fa tena miaramila be dia be mandeha soavaly be dia be. Niova ny fahaelona diana boka efata mikisakisaka grud. Virginy lasa ny tena iny Sara iny a dia anisan'ny fahagagana tena tsy nisy. Sara masana ny tena marina ry havana dia zao efa tena hoe tranonjazy efa tsy mety tsony mihitsy, efa tsy mandeha tsony mihitsy. Hitanareo ohatra indreny hoe raisina losiny misy an'ireny le aty aminay zao izy ary amin'ny magasin be ary misy sarina misy tracteur efa tamin'ny 1905-1910 dia mipetraka eo izy a lokona dia atao haingo-trano sisa dia jirenao na ny pneu efa tsy mety mihodina satria efa rafesina tanteraka efa motera efa tsy na battery tsisy inona na sy na gasoil zany na sy ny tsy velo satria efa haingo-trano sisa. Ohatry zany nge ravany misy miaramila anankiray zay tanao ilay mpanaovana zavatra tsy ono zany ohatry hoe atao ampijariana kizy mivavaka dia adalain'le sergent foana aneniny amin'ny fivavahany dia zao ny teneniny ka io raha io a tsy mahay mitondra automobile dia niteneniny. Halleloia, saotra anareo mijorivavolombelona daholo. Halleloia, mahafinaritra be mahita ny atsivy tao anaty afo, telo anatsivy tao anaty afo tsy max tsy maty tao anaty lafaoro tsy hamay virginy lasa niteraka. Halleloia, ny vavoniny amin'ny azan-dranony telona ny jonatsy ny hodina coincé hatramin'ny bloqué hatramin'ny vavon'ilay le baleine be tsy naninony jona fa ozy izy le sergent tsy an'le miaramila kely vao mianatra andeha hanao légionnaire anao aty midana ingana veloma automobile dia eto mandeha za tsy mahay mitondra automobile izy le miaramila kely fa ngany Jesosy na tsy mahavita zany midana venao ary olona mivavavavaka eo foana haingana raty zany dia voasazy dia lasa izy nandeha nakeo amin'le automobile dia velomin'le automobile mivelona automobile dia nentiny nandroso kaka be mihitsy tonga dia nitomany le sergent fa ahoana zany dia ina mampitomany mba nahitondra automobile tampoka izy zany ozy izy automobile tsisy motera io ozy izy automobile tsisy motera zany hoe le nandehana ny teny tena hoe nianianinan'ny Andriamanitra fotsiny ndana automobile tsisy motera kely neto dia ankona le sergent tonga dia mivavaka nefa raha manana latsaka avy any an-danitra manana zany koa anisan'ny fahagagana be zany. Halleloia, amen. Efa nitenenina anareo koa io tena maro ny tena mampiony io ndray zoma alohan'ny sabata zay zay zany nitady trano satria zay moa rehefa ny trano hipetrahanay jerovavolombelona aminareo satria zavatra mbola tsy nataon'Andriamanitra koa. Halleloia, fisako izatra tena mampiony io nenay ny trano rehefa mifindra trano efa mipetraka zay ty andafy efa mipetraka aty zay dia ny tranonay tsy maintsy trano
misy condition manokana dia mahatonga an'izy misy condition manokana no ny asan'Andriamanitra. Ilay zany tsy maintsy mipetraka amina trano, zany hoe maison, zany hoe pavillon zany. Tsy afaka mipetraka amina appartement zay hoe misy hoe reny immeuble reny a, tsy afaka mipetraka amina cité zay, tsy afaka mipetraka amina HLM zay, tsy afaka mipetraka amina trano hitambarana man'olona zay, satria ny antony a no ty asan'Andriamanitra. Ilay fotsiny hoe zao zay no mipetraka misy olona ao ambony na misy olona ao ambany, tsy efa dodomin'ny olona manao asan'Andriamanitra trano firy alina ty. Dia tady trano zany zay koa maro anaka. Dia anisan'ny mahafinaritra ty ambanivohitra ty aminay ty moa matetika mora ahitana trano, fa herintaona zay a nametraka demande nitady trano hoe mila trano zay efitra ohatr'izao mitokana ohatr'izao. Dia any amin'ilay tedavana an'ilay trano zany tsy nanisy valiny mihitsy. Dia avy eo amin'izay dia nametraka rehefa tena niverenana tsona zareo dia nitenenina amin'izay ahoana any ilay trano dia rehefa asolera ny dossier ohatr'izao. Dia farany dia tonga amin'izay taratasy hoe tapitra amin'ny zoma, amin'ny ohatra amin'ny zoma raha amin'ny lavakapitra zany ny demandena fitadiavana tranonareo fa avozy, mila avozina indray nefa herintaona katroka ilay izy tsy nisy. Zay amin'ny tany amin'ilay trano hitanao nanaovantsika Pentecoste tamin'ny 2021 dia nareo nahita ny fahoriana tao anatin'izany trano zany satria misy olona ao ambadika. Dia rehefa mitabatabitsika dia tamin'izany ry Rahalatojo ampianarina meme moramora. Dia tany daholo nefsika dia le olona menomenina be ao ambadika eo misy tabataba be. Nefa tsy kiderana Andriamanitra, anao any mbavaka. Tady trano zay. Ny famaly aman'olona moa tsy mety. Tapitra amin'ny zoma izy le olona le fitadiavana trano zany tapitra amin'ny zoma ny avozy ny demandinareo. Dia izy izay mivady. Andao nga velao any rahalao tsy avozy zany fa efa henon'Andriamanitra sika hoe nitady. Tapitra ny zoma izy nareo. Tapitra le ohatran'ny hoe verina tsy nisy zany ny demandinay verina hitady vaovao indray. Ny alina iny vita fandarana ohatr'izao tsara mihitsy ahako. Hitan'Andriamanitra nahita hitanay. Sendra mijery tamin'ilay bon coin zaho izy nareo nahita an'ity tranonay ity. Ity trano hipetrahanay ity dia 500 metres miala ny tranonay taloha. 500 metres miala ny trano nisy anay taloha na 700 metres eo raha be indrindra. Tsy ampy 1 kilometatra, dia atao hoe 1 kilometatra miala an'ilay tranonay taloha. Dia ity trano ity nalefan'ny olona tao amin'ny annonce tao amin'ilay bon coin. Dia vao nijerena ilay izy dia tonga dia ozy avy nanao fandarana ohatro mihitsy nijerena ilay izy dia ozy hoe Jesosy io ny tranonay ifindra ao amin'io izay. Dia nasehoko mampinona ty ho any tranontsika vaovao entina mbavaka. Tonga dia nalefa ny inona moa tonga dia niresaka tamin'ilay olona ny alina iny ihany. Dia nanao fotoana rapitso izy manao sara zay tsy maintsy afaka rehefa sabata fa amin'ny lahady raha mety. Maromaro ihany ny olona efa nandefa mesazy ka aty aminay be mpitady trano satria aty aminay aty ambanimbanivohitra nefa koa tsy dia lavitra loatra amin'ny Paris. Be dia be ny olona miasa any Paris mipetraka aty aminay. Dia ny sabata zany zay tsy tonga satria izay mivavaka. Dia lahady arivo izay no niona. Tadidiko mihitsy ny tenin'ny olona angahiny teny efa ohatr'izao izy ny dossier an'olona ao ary avy any Paris nibetsaka. Ary rehefa tena anona dia niteny izy hoe sady ny dossier an'ny olona ao izy tena matanjaka be daholo. Zany hoe matanjaka be zany voalohany indrindra samy miasa izy mivady. Dia mety ambony be ny karama vazaha daholo no zay zany zao ihany no anatin'ny sainay. Jesosy anay io alleloia tsy nienonay zay tenin'ilay ranga be dia be ny olona efa tonga mbola isanao fa vizity ohatr'izao anay dia zao ihany anay io. Ka nafinaritra an'ilay izy dia zao le tompony le olona mipetraka tao amin'ilay trano tato mbola tato. Fa tamin'ny fotoana natongavanay tato tsy tato ry zareo. Tsy tato izy. Zany hoe raha hijery ilay trano faina dia tokony miditra anao dia manao vizity. Nefa tsy tato le olona nomena fotoana ilay olona fa tsy tonga. Dia inona zavatra ny trano izy le weekend io ny olona tsisy tonga. Le olona tato amin'ilay trano ity tsy tato ry zareo weekend. Zany hoe sabata sy ny lahady. Zany hoe ny olona rehetrarehetra seka hijery mbola tsy eo ilay olona fa ohatr'izao dia niemotra ny olona. Izay indrindra efa voateneny tsy ao izy ilay olona tsy afaka mijery ilay trano. Jerenay tetỳ ihany izay mivady mety aminay io ka.
tsy hitan'ireo kofra izy anatiny mety aminay io zay rahavana efa teniko anareo fa nisy fotoana zay taloha efa ela misy trano zay na mity tao pita-tafika tao dia izy io misy problème maro zareo le samy mpandova sy ny ohatr'izany dia tapaka fa hoe amidy io trano io ny olona misoratra aminy nivatra le dia etretinareo zany hoe zay efa mivavaka oatra zay nividy trano tsy nidiranay kory fa ery atapitapoka voany ery trano dia ampisehoana fotsy izy io le trano dia mijereny ohatr' zao dia mety niakatra teny ny tomobila dia mandalo eo amin'rehefa vatsy zay mijery kely ny tokotany dia lasa nandeha mety aminareo izy olona mety aminay vidinareo vidinay eritaona taty ariana satria zareo mbola niady teny amin'ny tribonaly sy ny sisa eritaona taty ariana vao niala le olona tao eritaona taoriana nividananay an'le trano zay vao niditra tao amin'ny trano io fa nividinay satria maninona tolotsain'Andriamanitra dia trano ty tsy mijery tato anatiny kory zay fa anisan'ny tonga dia tena nahavariana an'le olona tompo-trano taminay zay toa zay teny mety aminay io ka tsy jerenareo kory hoe mety aminay io tonga dia mety aminay ny olona sasany naninona alao mitsy aloha jerena le trano vao manapa-kevitra ny anay tonga dia zao mety ka mety aminay io tonga dia napetraka ny dossier rehetrarehetra mety aminay io nahitan'izay le olona hoe rety kosa olona tena hafa kosa hatry ny tsiba ka zao ka io efa natolotra ho anay vita ny dossier anay ozy foana izy be dia be misy ny olona izy ny dossier any olona natanjaka be daholo ny anay ny dossier tsy dia natanjaka fa misy Andriamanitra matanjaka alleloia za zarera miasa mivadiko tsy miasa tsy ohatry ny olona hoe miasa izy mivady matanjaka be zany ny dossier ny anay Andriamanitra matanjaka be tsy mila miasa zany madamo alleloia tonga dia lasa anay ny trano efa vita ny zany rehetra niditra tato amin'izay nety taminayko alleloia fa tiatsika nanao fety nety tamintsika zany kiravana zavatra vagaganake zany revana ny zanak'Israely nandeha tany efitra 70 taona tany efitra mahita lalana le foana isan'andro aiza anao hitan'izany raha tsy Jehovah Andriamanitra ny mampiseho ny heriny hoe 70 taona zany anao mandeha eo ambony tany efitra fa misy ale foana ianao misy direction foana satria maninona misy andro afo amin'ny alina misy andro rahona amin'ny atoandro mandeha andro aman'alina dia misy direction foana ke zany efa nahita zany hoe mandeha eo an-tany efitra fa misy direction mandeha ny an-tany efitra misy lalana ale mihitsy hoe mivily droite tsika nefa tany efitra izay nanao an'izany revana Jehovah Andriamanitra mahavita an'izany Isaia 40 Isaia 40 andininy 70 Isaia 40 andininy 70 ny ten'Andriamanitra hoe ary Jehovah nanatra ny feo amin'ny fiandrianana sy ampiseho amin'ny fiantefan'ny sandrina amin'ny firetan'ny fahatezerana sy ny lelafo mandevona sy ny ranonoram-balatra sy ny orana mifafy ary ny avandra vaventy fa ny feo an'i Jehovah dia araiky tahotra ny Asirianina asiny amin'ny tsorakazo ireo ary na aiza n'aiza amelezany tsorakazo voatendry izay amelon'i Jehovah azy dia arahina amponga tapaka sy lokany zany ary any amin'ny ady amelezany mafy no hiadiny aminy fa efa voavoatra fahataloha tofeto eny efa nataony vonina ho an'ny mpanjaka zany efa nataony lalina sady malalaka ny antotany dia misy afo sy kitaibetsaka ary fofonay Jehovah tahaka ny rano sy solofara mampirehitra azy efa nomaniny Jehovah efa ely zany tezitra Andriamanitra rano noram-bahatra sy orana mifafy ara-bandra vaventy ianao tsy mila manao ninino ho tahiny tompo ane ianao ho an'izay ty azy zany rehetrarehetrany ianao zao tena miasa saina mihitsy ahoana rehetra hoe nivoako amin'ity olona ty aza manontany olona ny hoe nanahoana any ianareo fa sao mba tsy zay ny solution zay mety mba sao dia tsy zay ny lalana ivoahanao amin'io fa ny ataonao mbanjina ny Jehovah ny amiko moa Jehovah manahoana hoe mety misy trosa angambonareo mety boka ny trosa dia aza variana mihain'ny fijona vavolombelona hoe zao ny natao dia zao ny natao fa mety tsy zay ny lalana mety misy lalana hafa omen'Andriamanitra fa tiavo Andriamanitra io zany anjaran'le olona tsirairay mitia an'Andriamanitra anjaran'le olona le tia an'Andriamanitra iny dia anjaran'Andriamanitra no mamboatra zavatra spesial mbola tsisy nahita mbola tsisy nandre fa natokana ho anazy amen ho tahiny tompany antsika menakavy
za matoko sy mino fanapairanao zany ten'Andriamanitra zaraina tamintsika teto zany androany. Jehova anie anao lalana, Jehova anie anao zavatra mahagaga. Nisy fotoana tany tokantraminay tany Madagasikara tamin'izany niasanay mpivarotra tomobile, dia tomobile aperaperaka any ambany ka ny tranonay feno hazo maniry. Misy cyclone natanjaka be amin'izay tao Madagasikara. Vao manomboka amin'ny 7 hariva dia efa mijery ambaravarankely manao ohatr'izao ny hazo rivotra. Nezahana any ambony parabrise mba asiana tôlina ohatr'izany. Hoe inona moa ny vitan'io tôlina io amin'ireto hazo reto raha mienjera. Ary dia tena efa natenaina mihitsy hoe efa napozina izy hazo enjera satria mbola vao amin'ny 7 hariva mbola tsy tafiditra tanety ilay rivodoza. Mijery ambaravarankely ahako. Tena io hazo be io mifaofa ohatr'izao. Zay Jehova isy hazo enjera eo. Fa zao Jehova fananan'ny mpanomponao reo avy aminao reo fitahiany reo fa tsy avy amin'ny devoly reo tahio reo Jehova. Jehova ataoko misy zavatra mbola tsy fahita amin'ny maso, mbola tsy reny sofina. Eno mihitsy amin'ny alina, krak krak do do ozy ny hazo menjera eo atokotany. Mahafinaritra ohatra mbola tsy naheno feoana vinkaretsana mihitsy. Ny fony maraina, nitsahatra ny rivotra be, ny fony maraina tena reo fa nienjera ny hazo. Fa ny zava mahafinaritra lava. Reto ny tomobilinay, ty misy hazo tokony enjera eto, dia enjera anakaty arina. Ty misy tomobile, ty misy hazo tokony enjera eto, menjera makaty. Nisy hazo nienjera fa tsisy tomobile nenjary amin'ny hazo na dia ray. Sur mesure ny fanambavako men'Andriamanitra anao, ho anao mihitsy, iarovana anao sy ny ankonanao, ho tahin'ny tompany anao. Zavatra tsy apozinao mihitsy ny voanao amin'ny olana io, ary zavatra tsy mbola nisy nahita, mbola tsy nisy. Enao no fijona vavolombelona, tena loatra hoe miraha firambaovao any Jehova. Ny problemanao problemantsika, isika anaovan'Andriamanitra zavatra, fa isika tsy mba mijory vavitanao zao ny zao fiainanay tena nareo mihitsy. Zany misy mpanompon'Andriamanitra any amin'ny teny hoe ny anay fiainana dia aderadera dia tantarainao daholo ny zavatra rehetrarehetra. Ry havana, zay nge ilay firambaovao e. Raha mbola ny teny zay teteno ny herinay zany dia diso zay. Fa ny tena marina tsy tamboisaina ny fahagagana nataon'Andriamanitra. Arapahany zany tantarainanao zany, fa raha mbola rezaka eto sika parivan'ny andro, pahalin'ny andro, pahalinany andro, za manana fijona vavolombelona amin'ny fiainako foana. Manana fijona vavolombelona foana amin'ny fiainanay. Alleluia. Manana an'izany koa Andriamanitra omenanao. Manana an'izany koa Andriamanitra omenanao. Tiavo izy. Ataovy ny sitrapony. Ny olana tsy maintsy misy. Ny vahaolana koa isy ihany. Fa ny anao amin'ilay vahaolana tena tsy mbola nisy nahita, mbola tsy nisy nandre, fa hiaino ny fijona vavolombelona anao ny olona, dia haiko velona Jehova. Ho tahiny tompany antsika mianakavy. Halleluia. Ataontsika no hira anankiray ataontsika iza moa ny toanao Andriamanitra. Iza ny toanao dia hivavakantsika aorianan'izay. Ho tahiny tompany antsika mianakavy. Amen. Tu
Alleloia. Misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny fitiavanao. Misaotra indray ny amin'ny teny androany Jesosy. Misaotra fa naherinay zay. Fa fantatra fa manomana koa anao ho an'reto tsirairay avy zay tonga eto reto. Valim-bavaka, fahasoavana, fahagargana, fitahiana, araka ny fahalehibiazanao, ary le mbola tsy reny ny sofinay, mbola tsy hitany masonay no omaninao ho an'ny tsirairay avy. Ho antsika rehetra samy manantena, samy mangataka. Ao atokantrano antsika rehetra samy mivavaka dia mangataka hoe Jesosy mba hanaovy an'ilay zavatra tsy mbola nisy nahita koa. Hanaovy an'ilay valim-bavaka mbola tsisy nare koa fa hijoroako vavolombelona ianao. Halleloia. Ny olona tsika igneravana indraindray dia izao hoe tsika tsy mba mijoro vavolombelona. Tsy ambaratsika ilay fahasoavan'Andriamanitra. Ary tsy mba mihira firam-baovao tsika nefa Andriamanitra isan'andro manao zavatra tonga hira firam-baovao aminao foana. Dia mitondra fitahiana, mitondra fahasoavana, mitondra valim-bavaka ho anao foana. Fa tsy mbola tsy manavanana anao ary tsy mba mahavantana anao ny manome voninahitra azy. Androany raha misy eto vonina Jesosy eo ambarako hatrany am-paran'ny tany nataonao tamiko. Dia ao an-danitra ao Andriamanitra hamola vola, hamboatra valim-bavaka mbola tsy nataony taman'olona, mbola tsy hitan'ny olona, mbola tsy ren'ny olona. Ho ataony amin'izany olona izany, ho ataony aminao zay tonga eto androany. Halleluia. Misaotra Jesosy malala. Dia raha ny anaranao tahio zahay Jesosy, ampaherezo zahay Jesosy, ampahitao ny voninahitrao zahay. Misaotra ny amin'ny teny mamy fa tena nampahery anay zany. Misaotra ny amin'reto vahoaka tonga matoka fa mahery izy iray aly eto. Ary ny tontolo alina anay, ny tontolo andronay rampitso o Jehovandriamanitra no avinay manontolo dia hiandrandry zay Jehovandriamanitra zavatra mbola tsy nisy nanao ho ataonao eo amin'ny fiainany tsirairay. Aza verenao misy diso anjara, aza verenao misy diso anjara Jehova reto olona rehetra zay miaro tolo tonga eto. Fa tena ampahitao ny voninahitrao, ampahitao ny voninahitrao Andriamanitra. Saotra Jesosy. Dia raha aza saotra ho anao ny amin'izany teny zany. Da io ny teny zay nafafy teto androany. Tena hoe hamoha avy zany teny ampon'ny olona tsirairay avy ho vokatra, hamokatra zany teny zany. Tsy azo ny devoly sy ny satana tsaingohana na dia litera ray tamin'izay nitoriana teto azy. Tsy azo ataon'ny vorona-piaza mitsaingoka ny vonafafy androany. Fa hamoha any ampon'ny tsirairay avy. Ho voninahitrao Andriamanitra dia ho tanteraka tokoa n'izany. Misaotra betsaka Jesosy eo. Zay tsy voalazaka ianao malala ny masoa dia nao any hanao mihoatra lavitra anao izay mba nieritreretinay mandretim-panotonao tsirairay avy zay tonga eto. Voninahitra manao hatramin'izay dia mandrakizay. Halleluia. Amen. Ivavakantsika ho an'ny firenena, mampandrosotsika nambavitsika Eliza tsy ala ivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao. Tahiny tompo raha nambavy Eliza. Tahiny tompo Astera dia tahiny tompo koa tsika menakavy. Misaotra anao zay ry Andriamanitra rainay io. Tena hoe feno fonay Jesosy feno firavoravoana fonaina enony zany afatra avy any aminao zany indray Jehovandriamanitra. Dia ampitombo isan'andro Jesosy ho finoana ao anatinay ny fitiavanay anao Jehovandriamanitra. Satria fantatray Jesosy fa ianao nefa sady manamboatra sy manomana ho tsara indrindra ho aminay Jehovandriamanitra. Dia tianay aminao zany Jesosy malala satria fantatray fa ianao ny hanome an'izany anay Jesosy ary tsisy afa-tsy nahorery ihany. Ianao ny tompo tsy mpanombo ny fiainanay dia ianao Jesosy no malala izay fanerenay Jesosy malala. Dia tsy rehetrarehetra Jesosy dia izany izay fangagana vaolany. Andray fitahiana Jesosy andray valim-bavaka izay tsy takatry ny sainay Jehovandriamanitra. Dia mankasitraka indrindra ny masina tsara indrindra amin'ny mbola izy vavaka ho amin'ny firenenay kosa Jesosy malala satria fantatray Jesosy tianao loatra ny firenena malagasy Jesosy. Tsy tsara ny antso ny anaranao Jesosy arovina mandakarena ny firenenay Jesosy.
ny fonanay anatinanao dia sotra ny zavatra rehetra na firenenaka tsy manaraka fototsinato fotra tsy mandeha tamin'ny arak'izay fantatao dia sosotoko malala fa mety hitondrany firenena ary matoko soany fotra dia sotra fa ianao ny anipotaka an'izany fahagagana firenena izany dia sotra malala dia mangatak'izay dia sosotoko malala tena hoe ianao ny ampitonga firenenay firenenay manao mandrakariva hiakina aminao dia toky anao dia sosotoko malala apetrana ampelatanaao zany tsotra eo koa dia sotra marary ny firenenay rehefa tsy ampisakafo dia sotra ny finanan-kialofana dolandriamanitra ianao amin'ny an'izany tokotoko malala izay anjara sy fantatrao fa mahasoanay dia sosotoko malala dia apetrana ampelatanaao mandrakariva firenenay dia sotra antonay anao satria ianao ilay Jehovah Andriamanitra tompony maro anao ilay Jehovah tompony maro ianao malala ny hevitra iverenao sy hitondranao firenenay Jehovah Andriamanitra ary ianao koa malala ny lalana hitondranao firenenay mandrakariva Jesotra. Alleluia. Alleluia. Makasitraka indrindra nanavavitsika irizantsika tanatin'izay vavaka matsiro izay netiny tamintsika vavaka ho an'ny firenena izay dia Andriamanitra manankirepasaovana ny amaly fitenarana vavy Elizatsialy dia tahin'ny tompo mitombotsika dia mitombo fahasoavana hatrany. Alleluia. Dia misaotratsika rehetratrany koa tonga teto niaraka taminay androany tapitra ny fandaharantsika. Ny fandaharantsika moa ny tapitra fa afaka mbola miaraka aminay foana ianao raha mihaino ny onjam-peo akiradio point radio12345.com dia afaka mihaino ianao mandeha andro aman'alina misy totensaka ny adiny 3 amin'ray rehefa avy eo misy toloteny amin'ray amin'ny 7 amin'ny 7 amin'ny 10 maraina mapitso amin'ny 10 maraina averinao zao fandara zao tsy naino hatramin'ny voalohany ianao amin'ray amin'ny 7 amin'ny 7 ariva koa mbola misy toloteny dia ankoatran'izay dia hirahira fiderana hira evangelika ampahery anao mino radio pampavelobelona ny fanahinao ataovy manakoako anatin'ny tokantranonao dia toetra ao anatin'ny tokantranonao koa ny fanahy masin'Andriamanitra. Samita iny tompo aritsika raha mbola tsy tonga eny amin'ny roan'andritra Jesosy ka velonaina samy tahin'Andriamanitra velonaintsika dia eo netontsika rapitso alina amin'ny sivy sasany samita iny tompo mahereza daholo dia bonne nuit ho an'izay atory bonne journée ho an'izay andeha hivoaka tahaka ny any Chine tahiny tompontsika rehetra mahereza. Alleluia. Amen.